Magnatsara sika jiaby. Akory le, akory ranandria, akory lahaly, akory sa, salam alaikum, miarahaba to. Iroso amin'ny fakafaka politika avy hatrany isika. Anio dia resaka momba ny fanatrihan'ny filoha teteza minita Andriamatoa Kolonely Mikael ny fivoriana faratampony Afrikanina sy ny Frantsay tao Kenya natsoina hoe Africa Forward ary amin'ny teny Frantsay koa hoe l'Afrique en avant, izay notanterahana ny 12 sy ny 12 ny volana May 2024 ankoatra ny fivoriana ny Tambarambe ny raisan'ny be sy ny maro miaraka tamin'ny filoha Frantsay Macron dia niona tamin'ny filoham-piandrakana vitsivitsy Afrikanina koa ny filohan'ny teteza mita na fanavozana arak'izay mety amintsika toa ny filoha Sénégalais, Égyptianina, Kenianina, Nigérianina, Botswanais ary ny filoha lefitsy ny République démocratique ny Congo. Raha ny fahita azy dia kely firaisambean'ny Afrikanina sy zareo Frantsay ny fitondrana misy eto Madagasikara ankehitriny na ny fitondrana teteza mita. Porofony izany izao nazahoantsika fanasana anatika ity fiaonam-be ity izao. Ity fiaonam-be ity moa dia entina ampivoarana ny toe-karena, fampianarana, fikarohana ary ny fampiroboroboana ny nomerika. Noho izany ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fahasalamana sy ny marobe voatanisa. Ny fifanakalozana amin'izany firenena aty Afrika na tsoina hoe partenariat. Ilaina hoy ny filoham-pirenena Kenianina William Samoei Ruto nandritsa ny kabary nataony nandritsa ty fivoriana ity ny filaminana ao anatin'ny firenena tsirairay mba ahafahana manatanteraka izany dia tsy tokony hiakin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany intsony ny firenena Afrikanina tsirairay fa mila mamorona sy mikaroka indrindra mila miala amin'ny findamana vola lava izao. Manana tsaikefa isika Afrikanina ho izy ary manana harena voajanahary marobe efaka melona ny firenena tsirairay eto Afrika sy ny kontinanta Afrikanina ity ary ny tanora no maro indrindra eto Afrika ka afaka ampivoatra sy ampandroso ity kontinanta lehibe ity. Tsy mila fitserana intsony ny Afrikanina ho izy fa ny fampiasam-bola no ilaina. Ampy izay ny fiankinana amin'ny fanampiana lava izao. Mitetina 320 miliara euro no ny vola hoentina ampiasaina amin'ny tetikasa aty Afrika ity araka nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ka ny 420 miliara amin'ireo dia avy amin'ny orinasa Frantsay. Ny 7 kosa izany hoe ny 7 miliara ambiny dia avy amin'ny mpiara-nantoka Afrikanina madiodio ka ahazo sy sitsaka izany ny orinasa sy ny firenena malagasy. Vaovao tsara tokoa sy mahafaly izy ity fa ny tiana ho resahana eto amin'ny fakafaka politika androany ity dia izao. Matoa i Madagasikara nandray anjara tamin'ity fihaonana ity dia ny mba hitadiavana tombotsoa sy fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa aty Afrika mba ampivoarana sy ampandroso any Madagasikara ka afaka ampivelatra arakasa, ara-tsakafo, ara-pahasalamana sy ny sisa ny malagasy izany. Zany hoe ho fitaratra amin'izany ny mpitondrantsika. Ny zavatra hita sy taratra nefa nandritra ity fivoriana tany Kenya ity dia mbola hita taratra indray ny fandanindany pona ao andapa ao. Ohatra ny vadiny Andriamatoa filoha Mikael Move dia ilaina foana izy isaky ny mivoaka ny filoham-pirenena satria vola no mivoaka amin'izany sady asa rahateo no naletany nalehan'ny Andriamatoa filoha Mikael tany Kenya ity na izany ara nefa dia nanaraka teo ramatoa vadiny. Misy kosa aloha ny fitsidihana firenena iray izay ofisialy ara-dalàna raha manotsona ny vadiny izy. Fa ity fivoriana ity kosa dia atsikasa sy hitako no nilana azy. Tsy ilay izy manaraka ny filoham-pirenena no olana fa volantsika malagasy no miala amin'izany. Isika efa farangidiny amin'ny firenena mahantsa indrindra kanefa ny mpitondra ao ambony ao tsy miafy mihitsy fa toa misekoseko
sy mampidera ny fananany sy ny hareny amin'ny vahoaka nametsaka azy teo no ataony. Haitsika fa miverina indray ny krizin'ny rano eto amintsika ankehitriny, amampimenomenina ny maro, toy izany ihany koa ny jiro. Ny vola nefa lanina amin'ny fandehanana any ivelany isaky ny metsika izao. Tsy hôtely milanja kitana roa nefa no hipetrahan'ny delegationina malagasy any amin'ireo fivoahany isaky ny metsika ireo, fa tsy maintsy hôtelina faran'izay raitra. Raha mijery ny televiziona isika na ny fahitalavitra dia nahita ireo delegationina malagasy marobe nanaraka ny filoham-pirenena tany amin'ity fivoriana ity. Moa ve tena nilaina daholo izy ireo tany, fa ny tena mahagaga dia ny nahitana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Sy Teny Randriasolo Miaiko tanatin'ity delegationina tany Kenya ity ihany koa. Inona no nilaina azy tany? Tsisy resaka solombavam-bahoaka na mikasikasika ny momba ny antenimieram-pirenena mihitsy tamin'ity fivoriana tany ity. Sao dia nanonona tany izy, tsy vitan'ny filoha sy ny minisitra voakasika mivantana sy akaiky le fivoriana ve ndara tany, fa tsy maintsy mila an'Andriamatoa Sy Teny ny filoham-pirenena. Tena misy vola rofina fotsiny ao an-dako ao angamba, kanefa ny filoha rehefa hanao zavatra amin'ireny fitetezam-paritra ataony ireny ka zavatra mety tsy mahasoa ny vahoaka no angatahan'ny vahoaka malagasy, dia milaza izy fa tsy misy vola ao amin'ny kitapom-bolam-pandrakana. Zay no ambarany. Kanefa misy ny vola rehefa ampirevena ny akamakama ao an-dako ao. Jereo reny tany Moscou tao ngasy teny, tany a Paris Frantsa tao koa ngasy teny. Sao dia any Kenya eo koa izy. Avy eo a Kenya moa dia ho any amin'ny firenena afrikanina iray izay indray izy hanao fitsidiana ara-pomba ofisialy. Dia mbola io ihany ingasy teny. Volana vahoaka tompoko no ampiasainareo ka sarotiny izahay matombo teny izany eto. Akoatran'ny vola be izay efa hoaninareo amin'ny antenimieram-pirenena ao, miampy ny tombotsoa, mihoapapana sy ny afirafira ao anatiny ao. Araka ny fitadidiako dia mbola tsy nisy filoham-pirenena malagasy nitondra ny filohan'ny antenimieram-pirenena mitety firenena maro toy izao hatrizay. Mety misy ireo filoham-pirenena taloha nitondra ny filohan'ny antenimieram-pirenena, fa misy ifandraisana tamin'ilay fivoahana na ilay voyazy ny antony nahatonga azy nanaraka amin'ny filoham-pirenena. Fa hita amin'ity kosa dia hafa kely mihitsy. Misy inona loatra mamatotra azy mirahalahy ireto no andaniana ny volany malagasy toy izao anaovana touriste. Ny vadiny Emmanuel Macron aza moa dia tsy hita teny mihitsy tamin'ity fivoriana tao Kenya ity, kanefa dia la Frantsa no tompo-kevitra tamin'ity fivoriana ity miaraka tamin'ny filoha Kenianina. Tsy miseho izy satria fitsidiana no nataony filoha Emmanuel Macron tany, fa atsikasa. Ny atsika kosa dia ireny ny delegationina mafondra avy aty Madagasikara, miampy ny journaliste spécial Selio izay matanjaka noho Ry TV Plus sy Ry MBS, ka afaka nandefa mivantana ny zava-niseho tany Nairobi Kenya. Mivantana hoy ary mivantana avy any atoerana mihitsy ny video nataony tao amin'ny pejy ofisialiny, satria dia ny atoan'ny fitondrana teteza mita fanavozana ity ihany koa ny voyazin'Andriamatoa journalista ity dia afaka nampiseho izany mivantana haftany izy. Misy vola ry malagasy eo an-dapa ao fa kosa ho an'ny piso lelaka irery ihany. Lasa ny forongony dia miditra ry piso lelaka. Samia velo ty aitsika hanety ty tohy. Veloma vetivety indray to. Ya, mbola miverina mivantana isika eto amin'ny pejy. Mivantana avy aty Kenya Nairobi manoloana nyty fionana an-tampony karakaraina aty antoerana ity. Raha ny ala tany Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana mivady dia hetsakilany ny filohan'ny fanavaozana niatrika nyty fionana an-tampony ity, izany hoe Madagasikara mandray anjara amin'ity fionana an-tampony
izay nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ity. Aoka zay a ny fanondranana fotsiny alaina fotsiny ny arenantsika malagasy dia ahondrana fa tsika tsy resaka ntsony contrat fa vita tany aloha QMM Ambatovy contrat fa taloha reny tsy mitosy amin'ireny loatra tsika fa ny contrat zay mbola ho avy dia aoka kosa mba hisangazy le olo roa ny lalana na le olona anao mpanaovitsika engagement fa tsy hitondra fotsiny ny arenantsika ivoaka ny ivelan'ny Madagasikara izy fa manao transformation sur place dia eo izy no mi-exporter be da be ny vola azon'ny Madagasikara amin'izany vola miditra amin'ny kitapo-panjakana amin'izany be da be. Ny faharoa dia manova lalàna tsika ohatra hoe amin'ny code minier azontsika misy zavatra kitihana kely hovaina eo ireo député ireo mahatsapa an'izany eny ireo hoe fa tokony hanao transformation eto tsika fa tsy tokony hanondrana fotsiny sady manao création d'emploi tsika no mampidi-bola ho an'ny taxe malagasy ny taxe douanière mitombo daholo raha izay zavatra zay no tafavoaka tsika.